Alahady fa 4 ny volana Aogositra taona 2024. Alahady fa 10 manaraka ny Trinité izay hitondrana mbavaka eto anivon'ny sahan'ny FJKM ny Akafita. Mifampahery ny mpino koa dia ho aminareo rehetra ny riavana, ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Yara anome voninahitra an'Andriamanitra isika ary amin'ny famakiana ny salamo izay voalahatra eo amin'ny fandaharana, ny hira izay eo ampelantanantsika rahateo koa dia manasa antsika rehetra yara hitsangana anome voninahitra an'Andriamanitra. Andeha iombonana ary ny salamo izay iderahantsika an'Andriamanitra amin'ny anaran'ny Tompo. Jehovah Andriamanitra ny maro, Elohim vivavaka, mandreresa Andriamanitra Jakobo, Andriamanitra mitanay eo, tsy njoka jereo tavany voaosotrao, fa indray andro anazanao, dia tsara no miarivo. Aleko mipetraka eo amin'ny tontolo-mbaravarana tranon'Andriamanitra, toy izay mipetraka eo an-tahin-jaso fanahy. Mahasoavana sy ampika Jehovah Andriamanitra, fahasoavana sy voninahitra nomeny Jehovah. Tsy aza fahasoavana izay mandeha fahaizina izy, Jehovah tompony maro, sambatra izay mampatafika anao. Amen. Andeha ary ny fontsika anaraka izao tony-bavaka izao ry Andriamanitra rainay eo. Rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Indreto izahay midera sy manome voninahitra ny anaranao masina. Fa dia afaka miseho eto anatrehanao izahay amin'ity maraina ny alahady ity. Fantatray fa tena lehibe ny fitiavanao. Ary zany indrindra no mahatery ny fo amampananay ankalaza anao. Andriamanitra tsara ianao,
Andriamanitra fitiavana ianao ary Andriamanitra masina loatra ihany koa. Manoloana an'izany anefa raha manatona anao ary izahay miariary eo anatrehanao izay rehetra mety tsy ho fahatanterahanay, ny fahalemenay. Koa dia manatona anao amin'ny fomba bebaka izahay manoloana an'izany fahatsaranao sy ny fitiavanao ary famasinanao izany. Miariary aminao izay faharatsianay rehetra, fa tsy mba tahaka anao izay manolotra ny fitiavanao anay izay fa tsy mba mahay mity izay tokony hitiavanay anao sy ireo namanay. Tsy nandeha amin'ny fahamasinana araka izay nanafaranao akory azy zahay, dia mifona aminao tompo mamelany elokay raha tonga eto anatrehanao izahay ka mandinika anay ianao tsy hajana eo anatrehanao akory izahay. Nefa dia misaotra indrindra koa fa inonay hoe raha miaiky ny fahotanay izahay dia mahatoky sy marina ianao mamela sy manaiky anay amela ny fahotanay, anadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Koa dia raisinay amin'ny finoana, amin'ny fifaliana, ny famelan-keloka izay atolotra ho an'ny mpanota rehetra mibebaka. Misaotra ray noho ny amin'i Jesosy zanakao mifona ho anay eo kafananao, dia ankehitriny mangataka ny fanahy masina izahay hitarika anay amin'izay rehetra ataonay amin'izao fanompona masina izao, fa tianay atao voninahitra ao irery zany ho fampandrosoana anay vahoakanao, olona no avozinao. Amin'ny anarany Jesosy Kristy mpamonjy. Amen. Tonga amin'ny anjara fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora ary sika izao ry havana ho iraintsika ny hira 2:720 hitsangana ianareo ankizy sy ny tanora ary dia androso ny tompony anjara ho amin'izany fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izany. Ny sampana sekoly alahady dia faly miarahaba-tsika ka manolotra ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fotoanany ankizy sy ny tanora izao. Hiara hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy zokinay eo sady mpampianatra anay. Misaotra anao izahay no izao fotoana fohy ahafahanay manazava sy mitondra fampianarana ho an'ireto zandrikelinao reto. Ary tsao aminay Tompo ny fanahy masinao, feno izany fanahy masina izany izay atakaranay izay tianao ho ambara sy ho sitrakao atao aminay. Dia mitenena Tompo fa vonika iainanao izahay zandrinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen. Mipetraka isika. Ny soratra masina izay akantsika fampianarana fohy rakizy dia izay voasoratra ao amin'ny Korintianina voalohany. Korintianina voalohany, toko 4:20, ny andininy 4:20. Korintianina voalohany, toko 4:20, ny andininy 4:20. Iarahantsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Inona moa rakizy ny lohahevitrintsika amin'ity volan'ity? Mifampahery ny mpino. Andriamanitra rakizy dia fitiavana. Porofan'izany fitiavana izany dia nanolotra an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana izy hijaly sy ho faty, ho ay sy ho anao. Izany fitiavana izany rakizy dia fitiavana lehibe sady ambony indrindra.
Isika koa rakizy dia tokony hanao tahaka izany fampianaran'izany izay ataon'Andriamanitra izany. Tokony hafo isika zavatsoa, zavatsarotra, zavatsara, zavatsarobidy ho an'ny namantsika. Amin'izay fotoana izay isika dia mahazo fankasitrahana, mahazo famarinana avy amin'ny Andriamanitsika. Tadiditsika moa rakizy ilay tantaran'ny Kaina sy Abela. Iny izy rehefa nambin'Andriamanitra tamin'ny asa fivelomany. Nambin'Andriamanitra izy roa lahy tamin'ny asa fivelomany dia nanao fanatitra ho an'Andriamanitra izy ireo. Rehefa andeha hanao fanatitra izy ireo rakizy dia samy mitondra ny vokatra. I Kaina izay mpamboly dia nitondra ny vokatra avy amin'ny fambolena, ary Abela kosa dia nitondra ny ondry izay matavy indrindra sady tsara indrindra atao fanatitra. Izany rakizy dia nataony Abela tamin'ny fo feno fitiavana, tamin'ny saina madio ary izay tsara indrindra tany anatiny navoakany ho atolotra atao fanatitra ho an'ilay Andriamanitra. Tsapan'Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra rakizy izany fitiavana lehibe tao anatin'ny Abela izany. Rehefa hitan'Andriamanitra izany dia nakasitrahan'Andriamanitra indrindra izay fanatitra nataony Abela izany. Tahaka izany koa tsika rakizy, ny hafatra izay tiana hambara amintsika. Afaka manao zavatra tahaka izany tsika eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fiarahamonina, indrindra eo amin'ny firenena. Rehefa iny isika manao fanatitra iny dia ataovy amin'ny fo, eny na dia kely na lehibe iny dia ataovy amin'ny fo feno fitiavana indrindra. Ao ihany koa isika rehefa manolotra zavatra izay fotsika ho an'ny namantsika. Ireny dia zava-dehibe indrindra amin'Andriamanitra. Rehefa manao izany amin'ny fo feno fitiavantsika rakizy dia mitoetra ao amintsika fiadanana, mitoetra ao anatintsika ny fifaliana izay tsy hananana izao tontolo izao. Ahoana moa rakizy ilay soratra masina izay ataontsika tsenjery teo, izay hita ao amin'ny Korintianina voalohany toko 6:4-4. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Koa dia inona rakizy fa hanao anefa atsakany sy andavana izany afatr'Andriamanitra izany isika, ka hirotsaka amintsika fanahy masin'Andriamanitra fa atsika manatanteraka sy mizara izany fitiavana izany. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Hivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra rainay eo, misaotra anao indrindra izay no izao fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao. Tsy tanteraka izay fa dia aritso aminay fa namasinao ahafahanay mizary izany fitiavana izany, ka hijoroanay fa izay dia mpino kristianina araka ny sitraponao, dia hitondra fifaliana ty anatinay izany fitiavana izay aseho anao anay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy mpamonjy. Amen. Ho fanohizantsika ny fankalazana ny ten'Andriamanitra dia ho irayntsika ny hira fanampy ny 6:2 dia androso ireo izay vavaka mialoha ny amakiana ny perikopa voalahatra amin'ny tiany io ity. Bye.
mialohany enotsika sy andrasitsika ny afatry ny tompo dia hiaraka hivavaka isika tompoko vavaka isika ry tompo tianay io misaotra anao hatrany izay ny amin'ny fitiavanao anay ka omenao izao fotoana izao ahafahanay mandray sy mihaino ny teninao dia ianao anie tompo omba ireo mpanomponao izay hamaky ny teny ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao ka ny teninao dia ho teny fiainana tokoa anay ko amitenena tompo fa vonina iainanao izay mpanomponao aminaran'i Jesosy amen. Iarahantsika mamaky ny salamo faraiky amin'ny 30 andininy 720 ka hatramin'ny 420 amin'ny anaran'i Jesosy. Akory re ny haben'ny zava-tsoanao voarakitrao ho an'ny matahotra anao dia izay nataonao teo anatrehany zanak'olombelona ho an'ny izay mialoka aminao. Anafina azy eo amin'ny fiafenana eo anatrehanao ianao mba tsy ho tratry ny teti-dratsy ataon'ny olona izy. Ampihery azy ao an-tranonao ianao mba tsy ho azon'ny lela mifanditra izy. Isaorana anie Jehovah fa nataony mahagaga ny famindram-pony tamiko tao amin'ny tanàna manda. Fa hoy izao tamin'ny fahatairako voafongotra tsoa eo masonao aho kanjo ny haino feon'ny fonako ihany ianao raha antaraina taminao aho. Tiavany Jehovah ry olony masina rehetra miaro ny marina Jehovah ary mamaly dia mamaly ny mpiavinavina izy. Mahereza ary aoka tanjaka amin'ny fonareo dia ianareo rehetra izay mananto tena an Jehovah. Jaona 4:20 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. Jaona 4:20 ny andiny 4:20 hatramin'ny 4:20 vakina trany amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy amelanareo kamboty aho, ankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita satria velonao dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko ary ianareo ato amiko ary izaho ao aminareo. Izay manana ny bitiko ka mitandrina izany dia izy no tia ary izay tia ho tia ndraiko ary izaho ho tia azy ka iseho aminy. Hoy Jodasy tsy Iskariota taminy, Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehoanao fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko tia azy ary eka ao aminy izahay ka honina ao aminy. Izay tsy tia dia tsy mitandrina ny teniko ary ny teny izay renareo dia tia fa ny iray izay naniraka. Koritianina voalohany 4:20 ny andiny 5 hatramin'ny 4:20. Koritianina voalohany 4:20 raisina amin'ny andiny 5 hatramin'ny 4:20. Ankaty aminareo aho rehefa namaky any Makedonia fa hamaky any Makedonia aho ary angamba hitoetra eo aminareo na handany ny ririnina azy mba hanateranareo aho amin'izay alehako. Fa tsy mikasa mangy anareo toy ny mandala aho ankehitriny fa manantena hitoetra elaela aminareo aho raha sitrapon'ny Tompo. Nefa hitoetra any Efesosy aho mandra-piavin'ny Pentekosta fa varavarana lehibe ny voavaho aho ahazoko miasa tsara nefa maro ny mpanohitra. Ary rehefa tonga Timoty dia tandremo mba tsy hanatahotra eo aminareo izy fa ny asan'ny Tompo no ataony tahaka ny ataony koa. Ko aza vela isy olona anao tsinitsinina azy fa atery soamatsara izy mba ho tonga ty amiko fa miandry azy mba amin'ny rahalahiny sasany aho. Ary ny amin'ny Apôlôsy rahalahy dia mangataka azy fatratra aho hiara-mandeha amin'ny rahalahy hankaty aminareo saingy tsy sitrapony akory ny andeha amin'izany nefa ho avy ihany izy rehefa misy andro mahalalaka azy. Miambena ianareo tomoera tsara amin'ny finoana aoka ho tomban-da mahereza. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Amen. Ray masino manana sinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen.
Itsenany afatra mpitondrain'Andriamanitra ny mpanompony ary isika ankehitriny dia andeha iray itsangana isika hira ny hira 100 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Riavana malalo amin'ny tompo ho ampitomboina aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Misaotra an'Andriamanitra sika riavana fa mahatratra ity alahady natokana hitondrana mbavaka ny akafita ity. Averina indray fa ny hoe akafita dia fanafoezana ny anarana hoe akany fialofana tangaina. Toerana fitaizana zazakamboty sahan'ny FJKM ny akafita dia ireo kamboty izay tsy manana mpiaha intsony ary sahirana fivelomana. Ny tangaina Pitatafika Antananarivo Atsimondrano no miorina io toerana fitaizantsika zazakamboty io ary efa 17 taona zao ny orenany raha 7 taona amin'ity taon'ity kosa no nahateo ampelantanany FJKM azy. Zay no ela fa zay voasoratra ao amin'ny Korintianina voalohany 9:20 andininy 5 hatramin'ny 4:20 zay vao nivakiana tamintsika teo no andeha ifampaherezantsika. Hoy ny loha hevitra banjintsika mandritra ity volana Aogositra ity hoe mifampahery ny mpino, mifampahery ny mpino. Fa zao ry havana, manao ahoana moa zany mpino mifampahery zany? Manao ahoana zany mpino mifampahery zany? Izay hita ao anatin'ity Korintianina voalohany 9:20 ny vakina tamintsika teo ity no andeha entina mamaly zany fanontaniana zany ka ilazana fa ny mpino mifampahery dia voalohany mazoto mifamangy. Mazoto mifamangy. Zava-dehibe masitsika olombelona no mifamangy. Isika malagasy moa dia milaza mihitsy hoe izay mahavangivangy dia kavana. Ny avatiana ho isika malagasy tsy mahalavo tany. Paoly Apôstôly eto amin'ity Korintianina voalohany 9:20 ity dia nazoto namangy. Dia nazoto namangy. Misy anaran-tanàna maromaro mihitsy tany sain'i Paoly ao anatin'izao perikopa izao hovanginy, ohatra hoe Makedonia. Hitantsika eo amin'ny 5 zany. Nilaza koa Paoly eroa amin'ny 5 fa hitoetra ny Efesosy mandra-piavo ny Pentekosta. Na dia maro aza ozo ny mpanohitra any amin'izany toerana zany. Na dia maro aza ny mpanohitra. Ary mazava fa eto amin'ity perikopa ity, ao Korinto, izay anaovan'ny famangina manokana
dia hamangy any Korinto koa Paoly. Zao no hita ao amin'ny 5 raha vakina amintsika. Ny anaran'i Jesosy, akaty aminareo aho rehefa mamaky any Makedonia, fa hamaky any Makedonia aho. Ry havako, zany indrindra ny mpino mifampahery, mazoto mifamangy vangy. Tokony fantatsika fa ny hoe mamangy eto amin'ity perikopa ity, ny hoe mamangy avy amin'ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe nikasa hamangy anareo aho, dia milaza fanokana tena ho an'ny kristianina. To milaza zany fa tiany Paoly ho an'ny kristianina ny tenany, ho an'ny kristianina tany Korinto. Tiany Paoly ho an'ny korintianina ny tenany, ary zany no hamanginy azy ireo, anatanterahany. Zany hoe tsy mijanona ho fitsidiana fotsiny eto ny famangina, tsy mijanona ho fandalovana zany famangina izany, fa manoka tena ho eo ampelantanan'ny hafa mba hahasoa azy amin'ny fotoana mangina azy. Zany no atao hoe mamangy eto amin'ity perikopa ity. Tao Korinto manokana, na dia nikasa hamangy toy ny olona mandalo aza Paoly tany ampiandohana, dia nanatena hitoetra ela teo amin'izy ireo izy taty aoriana. Amin'ny 7 dia ambarany mihitsy hoe mandritra ny ririnina. Zany hoe tsy fotoana ela zany, ary raha mamaky ny asan'ny apôstôly 7:2 isika, dia mahita ao anatin'izany perikopa izany fa tanteraka fijanonan'ny Paoly apôstôly tao Korinto io. Hery taona sy tapany no nijanonan'ny Paoly tao Korinto tamin'izany fotoana izany. Mpandinika ny soratra masina dia milaza fa ny taona 550 sy 450 tao aorianan'i Jesosy Kristy io nijanonan'ny Paoly tao Korinto io, ary io taona io no nanoratany ny epistily nosoratana ho an'ny Romanina. Fa tsy Paoly ihany anefa nazotina mangy rehefa mamaky ity perikopa ity isika, fa teo koa Timoty. Raha mamaky ny 10 sy ny 11 toy izany koa Apôlo sy rahalahy, hitantsika eo amin'ny 12. Ry havako, fiainana fanao tokony ataontsika ao anatin'ny fifampaherezana ny fifamangina. Fiainana tokony ataontsika fiangonana, mifampahery ny mifamangy. Amin'izay fotoana izay dia miezaka manokana ny tena ho an'ny hafa, miezaka manokana ny fotoana ny tena ho an'ny hafa sy ny momba ny tena ho an'ny hafa, fa tsy mijanona ho fitsidiana fotsiny ihany. Nampianatra Jakoba fa ny fivavahana madio izy sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray dia ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany. Jakoba 2:7-20. Ary tsaroa fa efa nataon'i Jesosy koa zany, zao no ambarany ao amin'ny Jaona 4:17-20, zay vao nivakina amintsika teo manao hoe tsy hamelanareo kamboty aho, akaty aminareo aho. Ary raha efa nataon'i Jesosy zany fa dia tsaroa fa mendrika ataontsika rehetra koa. Zany mifamangy izany. Ry havako, andeha hifampahery sika, ampaherezo ny hafa, ampaherezo ny mpiara-mivavaka amintsika, ampaherezo ny mpiara-monina amintsika, maneke hanolotra ny tenantsika ho an'ny hafa, maneke hahafoy ny momba antsika ho an'ny hafa, izany ny olona izay mazoto mifamangy. Fianarana lehibe ho antsika ny nataon'ny Paoly ao anatin'izao perikopa izao. Tsaroa fa ny varavarantsika ny tangaina dia misokatra ho antsika mandrakariva, mba azahoantsika mamangy ireo zaza tezaina eny tangaina, andraikitsika ireo. Tao minarak'izany ny fiangonana
tao amina ny sampana, tao amina ny fikambanana. Eny fa na dia ianao manaraka izao fandarana fampompivavahana izao azy. Eny fa na dia isika olon-tsotra aza, satria zava-dehibe azahoana mifampahery ny mifamangy. Fa ny faharoa ry havana malala dia izao, raha hovaliana ny fanontaniana hoe manao ahoana moa zany mpino mifampahery zany, valiny faharoa dia izao, mazoto miara-miasa. Mazoto miara-miasa. Zany ny mpino mifampahery. Tsy ny famangina ihany zany no anehoana fa mifampaherytsika. Tsy ny famangina ihany fa mifampaherytsika, fa ny fahazotoana miara-miasa indrindra ihany koa. Tsy mamela ny namany asa irery ny mpino mifampahery. Tsy mamela ny namany asa irery, ary tsy hevitra ny asa ny hoan'ny tenany samirery. Ny mpino mifampahery, sanatria amin'ny mpino no mitazona ny asa ny ho azy samirery. Tena ilaina ny miara-miasa raha tiana ny fampaherezana. Tena ilaina ny fifanampiana raha tiana ny fampaherezana. Tsy ampy zany hoe vitanao irery ny asa. Tsy ampy, fa ilaina ny mizara ny asanao amin'ny hafa. Ilaina ny mizara ny asanao amin'ny hafa mba hahafahan'ny hafa miara-miasa aminao. Tsarovy fa tsy sehatra anaovana ny asan'Andriamanitra fotsiny ny fiangonana, fa sehatra ampiombona n'Andriamanitra antsika ho eo amin'ny raharahany keo, mba azahoantsika miara-miasa. Azahoantsika miara-miasa. Azo vakiny eto amin'ity perikopa ity, Korintianina 2:9-20. Fa raha tonga tao Korinto Paoly, dia nitaona ny kristianina anatitra azy any amin'izay nalehany izy rehefa vita ny famanginy. Hitantsika eo amin'ny 9 zany. Toy izany koa ny teniny momba ny Timoty. Toy izany ny teniny momba ny Timoty. Rehefa tonga ty aminareo izy, ozy Paoly, dia tandremo mba tsy hanatahotra. Tandremo mba tsy hanatahotra eo aminareo, fa asan'ny tompo no ataony, tahaka ny atao kokoa. Hitantsika eo amin'ny 10 zany. Hitantsika amin'ny 10 zany. No afara ny Korintianina mba tsy hisy hanao tsinotsinona ny Timoty, fa hoy izy atery soamantsara izy. Atery soamantsara izy mba ho tonga ty amiko, fa miandry azy mba mirahala sasany koa. 12. Ny filazan'ny Paoly hoe tandremo mba tsy hanatahotra eo aminareo izy, dia milaza indrindra ny tsy hanoerana azy fa hanampiana azy koa, ka hahatonga azy tsy hanatahotra eo amin'ny asa izay ataony. Milaza indrindra ny tsy hanoerana azy fa handray ampitiavana amin'ny fanampiana azy, amin'ny fikarakarana azy, mba azony manao ny asan'ny tompo tahak'izay atao kokoa ho Paoly apôstôly. Araka ny hitantsika amin'ny 10. Mbola tanora dia tanora manko Timoty. Atahorana andrao ataon'ny olona tsinotsinona izy. Koa ny afatra ampitainy Paoly apôstôly amin'ny Korintianina, dia ny azahoan'ny Korintianina mandray azy tsara. Zany hoe ny azahoan'ny Korintianina miara-miasa, mifanometanana amin'ity zanany ara-panahy izay iray ny asa ao amin'ity toerany ity. No afarany mihitsy ny Korintianina mba iraharahany Timoty, iraharahany Timoty, ary zany nanafarany hoe miambena tsara ianareo, tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitomba-nda mahereza ianareo. 13. Ry havako, andeha hiara-iasa. Zany ny mpino ny fampahery. Andeha hiara-iasa. Tsy ho mpino natao andraisana andraikitra fotsiny sika, fa mba ho mpandray anjara ao amin'ilay andraikitra koa. Mba ho mpandray anjara ao amin'ilay andraikitra koa. Tsy natao hiara-ny asa fotsiny sika, fa natao mpanao asa ihany koa. Natao mpanao asa ihany koa. Ny olona mifampahery dia olona miara-miasa. Tadidio fa raha avelantsika hiasa irery ny namantsika, dia ny asa mety ho vitany sandriny sy ny fotoanany ihany ny vitany. Fa raha ampitsika izy, raha manaiky sika hiara-miasa aminy, dia ahavita bebe kokoa noho izay voafaritry ny fotoanany sy ny herin'ny sandriny izy. Ary zany no tena atao hoe mpino mifampahery. Jesosy raha nilaza ny fitiavany mpianany, dia nitaona azy hitandrina ny didiny. Laza ny fitiavany izy, dia nitaona ny mpianany hitandrina ny didiny izy. Hoy izy milaza ao amin'ny Jaonina 4:12,
andiny faharaiky amby roapolo atsika jerena koa ny andiny fahatelo amby roapolo zay manana ny didiko ka mitandriny zany de izy no tia ary zay tia no tiany raiko ary zaho tia azy ka iseho aminy fitaomana antsika iara-iasa amin' Jesosy zany ny fitiavany ho antsika fa isika koa asaina mitandrina ny didiny toy no milaza manao hoe andeha iara-iasa isika toy izany koa ny ataon'ny mpanao salamo salamo faraiky amby 30 vao nivakina tamintsika teo fa rehefa nahatsapa ny mpanao salamo fa naharay zava-tsy ho lehibe avy amin'Andriamanitra izy voarakitra Andriamanitra izy de nitaona mpiarabelona aminy hoe tiavany Jehova ry olony masina rehetra ry havana tena ilaina azahoana mifampahery ny miaramiasa tena ilaina azahoana mifampahery ny miaramiasa fantaro fa asa iombonana ny asa fitaizana zazakambo teny tangaina asa iombonana io any FJKM iray manontolo io asa iaraha manao no hevitra zany asa iaraha manatanteraka no hevitra zany anankiray amin'izay endriky ny fiaraha-miasa ny anohanantsika ny fanabeazana atao eny tangaina tanterahina eny tangaina ao ny fanohanana arabola ao ny fiaraha-miasa amin'ny famatsiana fitaovana fampiasana ny talentatsika ny fahaizantsika ny fotoanantsika mba azahoana miara-miasa sy mifanometanana amin'ny fanabeazana sy ny fitaizana reo ankizy rehetra tezaina eny tangaina ary indrindra ny fanohanantsika ara-bavaka sy ara-tenin'Andriamanitra ndeha ara-iasa fa izany ny sitrapon'Andriamanitra azahoantsika mifampahery ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika ny fiadanana amen. Ivavaka isika ry havana. Andriamanitra misaotra anao zahay no ny teninao zay mampatsiaro anay indray maka indray fa tokony hifampahery zahay amaha-mpanomponao anay dia nambaranao tamin'ny alalan'ny mpanomponao fa endrika anankiray izay anehoany zany fifampaherezana zany ny fifamangina sy ny fiara-miasa dia isaoranay anao Andriamanitra satria mampianatra anay ianao amin'izao alahady natokana ho an'ny akany fialofana tangaina izao mba hanao zava-dehibe ny famangina ny toerana hitaizany zany zaza izany ireo tompon'andraikitra rehetra fa indrindra ny ankizy izay tezainao amin'izany akany zany dia mivavaka aminao zahay tena hosolo tenanao Andriamanitra hamangy izany akany izany fa indrindra Andriamanitra aneo fiara-miasa amin'ny endrika maro samihafa ny fampitaovana ny fanohanana arabola ny ara-tsakafo ny ara-tolo-kevitra ary izay mety ho endriky ny fiara-miasa samihafa isaorana ianao Andriamanitra nampatsiarovanao anay indray zany teninao izany ka tonga nay tsirairay avy anavao ny fanoloran-tenanay ka hevitra ny fampaherezana ireo rahavavinay ireo anadahanay ireo zanakay eo amin'ny akany fialofana tangaina ny fiara-miasa amin'izy ireo mba afana mampandeha zany akany izany dia mivavaka izay Jesoa mba ho tahinao manokana zany akany zany ka afanay mitsinjo ireo majinikao fa izany raha teo nefa nampianarinao anay dia entinay ambavaka manokana ny birao ny komity izay tarihan'ny filoha mba azona manatanteraka ny asa izay nifidiananao mivavaka izay ho an'ireo komity amin'izay mety ho asa manandrify ny tsirairay avy dia mivavaka koa izay ho an'ny tale ireo mpanabe sy mpitaiza rehetra eo anivony zany akany zany mba ho ampaherezinao koa fa tsy mora ny andraikitra izay napetraka ao taminy izay mety ho fitokisana napetraky ny fiangonana dia ianao tompo no anolo-tsaina ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny avy mba azona manatanteraka izany asa izany fa mivavaka manokana zahay ho andreo zanakay izay tezaina ao anatin'izany akany zany mba homenao fanahy ny fahendrena sy ny fankatoavana ka ho tena afaka mialo ka tsy eto anivony akany ihany fa eo anatrehanao Andriamanitra mihitsy dia ho tarihinao amin'ny alalan'ny fanahy masina izy ireo ahafahany manolo tena ho anao Jesosy Kristy ahafahany manovo fahendrena sy fahalalana ka ho tafita amin'izay ikendrenao azy sy anabeazany akany
dia mivavaka izay tompo ao amin'ny asa rehetra tanterahana ny ahafahana miara-miasa ahafahana manatanteraka izany asan'ny komity izany fa mivavaka koa izay ho an'ny fiainana efa-jaikay mamanontolo izay mifanohana ho amin'ny asanao Andriamanitra ary isaorana ianao Andriamanitro ny fahalavrarian'ny fivorian'ny synôda lehibe faharoapolo atolotra eo anao rerian'ny voninahitra ho aminay mpanomponao kosa ny hery entinay manavao ny fanolorantenanay hanompo anao zahay dia ny asa rehetra miandry ny fiangonana ny sampana ny sampanasa ny fikambanana ny komity sy ny voamera samihafa rehetra dia eo ampelantananao ampaherezo ireo biraoan'ny mpiandraikitra foibe vaovao ireo mpiandraikitra foibe ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany ny président synodaly ny mpitandrina ary ny fitandremana rehetra fa mivavaka koa zahay ho an'ny fiainan'ity firenena ity izay mianjaanja eo anatrehanao Andriamanitro ny asan'ny firenenay ireo mpitondranay ny fiainan'ny vahoaka rehetra ampanjakao eto amin'ny firenenay ny fandriampahalemana ary mahatoky izahay fa ho sambatra satria manana anao Jehova ho tompo sy Andriamanitray dia ta io tompo ny sehatra rehetra izay misy anay tsiraray avy ary minso mahatoky izahay fa ampimizara ny fahasoavanao dia engany samy tsodiso anjara avy amin'izany zahay ary izay faniriana sy tahita lalina ty anatinay koa raha fantatro fa mahasoa dia nohy tompo ka mba avalio fa ho mariky ny fiombonanay dia fifaliana aminay ny miombona amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe zainay sy miandry hoanasiana ny anaranao mitondra ny fanjakanao atao anay sitraponao nitiantantaka ny anandry ny eo anay sazaonay ary mamelany ekay tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay mafafakarana fanafanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Andeha ary isika ankehitriny ry havana hiara ijoro aneho ny finoana ho antsika mpino izay mifampahery ao amin'i Jesosy Kristy. Mitsangana ankehitriny ny fanekempinoana apostolika no iombonantsika ankehitriny. Mino n'Andriamanitra Jesosy manaritra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy zananay toerantontsika izay mitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nitsara napaka Pônto Pilato nomona tamin'ny azo fijaliana maty ka naleva midina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo miakatra ao any an-danitra mipetraka varan'Andriamanitra Jesosy avy any aviny tsara velona sy ny maty mino fanahy masina aho fiangonana masina manerana zao tontolo izao fiangonana ny olona masina famelan-keloko fizarana ny tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo mipetraka ny fiangonana. Ho amin'ny fiainona ny raharahan'ny fiangonana ary isika izao dia anambara izany ny tompon'andraikitra eto anivo ny Akafita. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana amin'izao alahady fa 4 ny volana aogositra 2024 izao izay alahady natokan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hitrotroana-bavaka sy hanohanana ny akany fialofana tangaina dia misaotra an'Andriamanitra isika satria tratra soa izany fotoana izany. Misaotra koa ny foibe FJKM izay solon'ny ramatoa mpiandraikitra foibe tena izay miay ny akany fialofana tangaina amin'ny fandaminana rehetra fahana manatanteraka izao alahady izao. Misaotra ihany koa ny komity Akafita izay miara-mihevitra izay ahasoa sy ahatsara ny asa atao anatin'izao akany fialofana tangaina izao. Misaotra ny mpiara-miasa, misaotra ny ankizy izay beazina ary misaotra indrindra koa antsika rehetra kristiana izay niara-ny ombom-bavaka tamin'ity androany ity. Toy izao ary ny hafatra ho antsika mpianaka amin'ny finoana amin'izao alahady ny akany fialofana tangaina izao. Ary ny zanany ahazo fialofana ho abolana 420 andiny 420 tapany by. Ry havana, misaotra an'Andriamanitra isika ny antson'ny fiangonana
anokana ny alahady farany amin'ny volana aogositra isa-taona toy izao mba hitrotroana-bavaka ny toeram-pitaizana zazakamboty FJKM akany fialofana tangaina ety ampita-tafika ambony Antananarivo. 7 taona ankehitriny no nandraisan'ny FJKM ny akafita ho asany. Nandritra izany fotoana izany dia niezaka isika tsy andrarak'ilombiandoha fa hanohy kosa sady hanatsara aza ny asa tsara efa nolovaintsika tamin'ny fikambanana izay niainy akany tao anatin'ny 70 taona tany aloha. Ireto avy izany asa izany: fiahiana manontolo ny fiainan'ireo zazakamboty avy amin'ny fianakaviana tena sahirana ka miezaka ny hosolonankonana ho azy ireo mba hatafita azy amin'ny fiainana amin'ny lafiny rehetra. Mianatra avokoa izy ireo ka tena tsara ny vokam-panadinana tamin'ity taom-pianarana ity. Tsapan'ireo ankizy tanora 530 mianadahy ny fanohanantsika azy ireo arak'hevitra sy ara-pitaovana indrindra ara-bavaka any ka mahazo hery izy ireo miatrika ny fianarana. Voatsabo ara-dalàna koa izy ireo raha marary sady efa nahavita toerana ahafahana mandray an-tanana ny fahasalaman'izy ireo raha teo isika tamin'ny taona 2024 iny, ary niara notokanana tamin'izany ny efitrano fiofanana sy ny trano ho an'ny mpitaiza. Tsy ny any an-tsekoly ihany mantsy fa miezaka koa isika hanome fampiofanana samihafa ho azy ireo. Izany rehetra izany dia efa raha miasa tamintsika tsara sitrapo irahan'ny tompo anohana ny mpiandraikitra satria tsy mamela ny zanany ho kamboty izy. Miezaka isika hanaja ny zon'ireo zaza tezaintsika mba tsy hoe eo anatrehantsika izy ireo nefa dia mbola hiaina herisetra samihafa ihany. Tena miany ara-panahin'izy ireo koa isika ary dia misaotra antsika synodapartany sy fiangonana sy sampana ary kristiany sambatan'olona izay tena mivavaka ho an'ny asa sady manohana tokoa amin'ny alalan'ny fitsidihana, asa tsitrapo, fanomezana sy ny rakitra sy ny sisa. Ery lehibe ireny ka mankasitraka atsika no sady mbola manentana ihany satria izay ataontsika amin'ireny madinika amin'ny tompo ireny tokoa mantsy no ataontsika amin'ny tompo koa. Koa amin'izao alahady natokana hanohanana ny akany fialofana tangaina izao dia manamafy ny fankasitrahana izahay komity sy ireo mpitaiza 5 mianadahy satria ery lehibe ho anay ny vavaka asandratry ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra. Ny filohan'ny komity Andrianaina Erika Mpitandrina, ny talehany akany fialofana tangaina Andrianay Varivelo Bebiasina. Ny rakitra na fanampiana hafa izay voangona amin'izao alahady ny akany fialofana tangaina izao dia azontsika terina mivantana eny amin'ny akany fialofana tangaina Ampitatafika na ao amin'ny varavarana Roso Ronjato Foibe FJKM na koa amin'ny kaonty amin'ny banky BOA Madagasikara 220 aotraotra 220 200 520. Amen. Isaorantsika ny taleha izay naneo ny asa tsara ho fantatra sy ny afatra ary amezantsika izany asa ny fiangonana ho an'izany fitaizana ireo zaza ety Tangaina dia ny fanatitra tanterantsika izao amin'ny alalan'ny fanaovantsika koa ny hira fa 400. Mama
andeha ary isika iara-itsangana hanolotra ny fanatitra amin'ny alalana izao tolombavaka izao. Indreto ary izahay Andriamanitro, noho ny fahatsaranao sy ny fivimbinanao anay dia afaka manolotra avy amin'izay rehetra efa nitahinao anay tsirairay avy sy ireo izay natolotry ny mpanomponao na fikambanana sampana samihafa izay manatanteraka ny fitiavanao an-tsitrapo ho fanohanana ny fitaizana ireto madinikao dia ny ondrinao eo amin'ny akafita izany. Raiso ary ankasitrao Tompo izany fanatitra rehetra izany entina manatanteraka izay fantatrao ampandrosoana izany asanao masina eo anivon'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara. Dia ho anao Andriamanitra ho Jesosy Kristy aneny voninahitra amin'izany rehetra izany. Amen. Mazo mipetraka isika ry havana. Ampifaliana ry havana no amaranantsika izao fanompoam-pivavahana no tanterahantsika tamin'ity anio ity. Anolotra ny tsodrano aorian'ny anatanterantsika ny hira fanampiny fa 420 sy ny 2 ny filohany izany komitiny akafita izany. Andeha ary ara-itsangana isika rehetra anatanteraka izany hira izany. Raiso ny fianoana ry havana ny tsodrano izay atolotra antsika amin'ny anaran'ny Tompo ho tanteraka amintsika rehetra nie. Ary ny Tompony fiadanana nie, hanome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Ho aminareo rehetra nie ny Tompo. Amen. Ndesa mipetraka sika rehetra hivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irery ihany eneny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.